Naneho ny heviny mahakasika ny vokatry ny Kongresy Nasionaly ny antoko tanora malagasy vonona izay nitanterahana ny fahadimy sy fahaenina ny volana aprily lasa teo ny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola Hery Rajaonarimampianina. Ny andinindin'izay avy hatrany hoentina amintsika. Nanana ny safidy ny antoko TGV raha nandany filohan'ny délégation manokana Antananarivo Edgar Razavindravay ho candidat ny antoko TGV nandritry ny Kongresy Nasionaly farany teo. Raha ny hevitry ny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola Hery Rajaonarimampianina izay anisan'ny faninana tamin'izany. Raha ny voalazan'ity farany dia mitovy amin'ny fandraisan'ny rehetra ny vokatry ny Kongresy ny fandraisany izany. Za aloha tsy manakevitra hoe mahakasika an'izany hoe manaiky na tsy manaiky angamba tsy dia tena anjarako loatra ny laza hoe manaiky na tsy manaiky an'izany satria safidina antoko anankiray iny zany dia everiko fa nanana ny antony maro samihafa zareo natonga an'ilay safidy ka dia efa iny aloha noho izy dia miandro toy antsika zany. Nambarany fa tsy mbola tafaresaka tamin'Andriamatoa Edgar Razavindravay ny tenany taoriny ny Kongresy ny antoko TGV farany teo. Mbola tsy tafaresaka aloha zay sy ny PDS taorina iny taky zany koa zany miaraka amin'ny filohan'ny tezabita fa tsy misy olona mihitsy ny fifandraisana sy ny voka. Anatin'ny saina tony no tokony andinihana ny raharaham-pirenena raha ny voalazan'ny ministra Hery Rajaonarimampianina. Manatanteraka hatrany ny adidy izay sahany ny tenany ary nilaza fa tsy ireny zava-nitranga ireny akory no hitarika ny fialana amin'ny andraikiny sy ny fametraha-pialany.